efa nresaka an'izay lafiny fanabeazana izay ihany sika dia amin'ireo marenina manodidina ny roetsy dia tsy misy afa-tsy dimanjato sy arivo amin'izy ireo monja no mahay mamaky teny sy manoratra maro ny sakana tsy ahafahan'ireo manana fahasembanana amin'ny fiainona mahazo izany fampianarana izany raha ny fanazavana nentin'ny filohan'ny federasion'ny marenina eto Madagasikara. Amin'ireo marenina manodidina ny roetsy manerana nosy dimanjato sy arivo monja no mamaky teny sy manoratra. Maro ireo sakana tsy ahafahan'ireo olona marenina mahazo fampianarana raha ny fanazavana Andriamatoa Dimby Sombiniaina Raberanto filohan'ny federasion'ny marenina eto Madagasikara na ny FMM. Ary tsara ny manamarika amintsika fa mbola betsaka ny marenina tsy nahita fianarana tsy nandalo fianarana noho ny antony arabola, eo ihany koa ny falaviran'ny toeran'ny sekoly marenina, eo ihany koa ny alafon'ny fitaterana dia izay rehetra izay no mitambatra mahatonga ny tsy fahafahan'ny marenina mahazo fanabeazana araka ny tokony izy. Ankoatra ny olana amin'ny fanabeazana dia olana ho azy ireo ihany koa ny tsy faneken'ny orinasa azy ireny ny fahasarotan'ny fifanatoanana amin'ny tompona ndraikim-panjakana ary ny tsy fampian'ny olona mpandinika teny tanana. Manana fahafana mandray andraikitra entina mpandrosoana ny fiarahamonina misy azy sy ny firenena nefa ireny olona ireny raha omena ny fahaiza-manao. Izay no nanosika ny CBM Christopher Blendon Mission fikambanam-panao sasomsehatra amin'ny fampivoarana ny olona manana fahasembanana iara-iasa amin'ny Diffnet of Knowledge tambazotra ny olona marenina aty Afrika sy ny FMM ampiofana marenina misy olotena fikambanana 12 eto Madagasikara izay niatrika fiofanana moa nandritra ny 5 andro momba ny fahaiza-mitarika. Nahitana solotena Van La Réunion, Maurice ary Seychelles ihany koa ireo mpiofana. Raha ny fitarian'olona na ny fianofanana atao hoe leadership dia tsy natokana ho an'ny olona maheno ihany fotsiny fa ny marenina koa dia afaka mianatra azy ara-dalàna ary manana fahaiza-manao izy amin'izao fotoana izao ahafahany mampiatra izany ka hanatsarany izy ireo ny fahaizany mandray andraikitra ao anatin'ny fiarahamonina, ny fianakaviany sy ao anatin'ny fikambanana ary mba hamora ny fampiatiany ny tenany. Mbola itoy ity fiaraha-miasa ny CBM amin'ny Diffnet Knowledge ity mandritra ny taona maromaro ka amin'ny fampiofanana manaraka dia ireo mpampianatra solosaina izay marina moa fa marina ihany koa no fanina momba ny fifehezana ny solosaina amin'ny toeram-pampianarana 4 eto Madagasikara dia eto Antananarivo, Antsirabe, Morondava ary Toamasina.